Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifanina lehibe indray lasana babalana no amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio mipikamba anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manototosan'izao fandarana izao. Dia tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompony hanafaka ao am-pontsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano rehetra izay mampandroso an'izao fandarana izao. Dia misaotra anao mifidy araka aminay indray amin'ity androany ity. Dia izaho matoko fa tsy ho very maina akory ny fotoananao ary Andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fitianao dia izay irino ny fonao ny omeny anao ary raha anaty olana ianao amin'izao fotoana izao dia irahina hitondranao ny anaty vahaolana ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina eto. Raha reraka ianao dia hitondra tanjaka ho anao, raha naona ianao dia ho sakafo an'ny fanahinao ary raha mangetahita ianao dia ho loharano velona ho an'ny fiainanao ity tenin'Andriamanitra izay hozaraina eto ity. Dia tonga eto indray tsika amin'ity alatsinainy ity dia hatramin'ny zoma tsika eto foana ho anareo izay vao niaraka taminay, tsy kisendrasendra akory ny hatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia tonga soa ary dia mahareta hatramin'ny farany. Androany dia raha latojo ny hiditra voalohany teto androany dia mena tenin'Andriamanitra tsodrano taka amin'ny mazatra moa izay tonga voalohany tafiditra eto moa dia mahazo tsodrano. Ka ny tsodrano mena raha latojo androany dia ny Isaia 4:12 sy 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izao no lazain'i Jehovah, indro hitarihako fiadanana tahaka ny ony izy ary voninahitry ny firenena tahaka ny renirano tondraka. Ary inony ianareo ary ho sakelehana ianareo sady ho indraindraina eo ambony lohalika tahaka ny olona ampinonon-dreny no ampinonako anareo, eny ao Jerosalema no ampinonana anareo. Ho any rahalatojo izay tsodrano izay Isaia 4:12 sy 17 dia mahasoava tahin'ny tompo rahalatojo dia ho tahin'Andriamanitra hiditra amin'ny androany ny araka amiko eto dia hivavaka fanombohana raha navavintsika Rodriguez, Angelina Rodriguez miaraka amintsika eto androany anaty vavaka fanombohana. Dia avy eo hitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra Ranabavy Erika ary hivavaka famaranana ranabavitsika Ida Rozmina. Alleluia. Ka andao ary tsika tonga dia hanomboka ny fotoana aloha alohan'ny iresadresahana sy ny hanaovana ny fotoam-bavaka eo amintsika ny tenin'Andriamanitra sy aloana hira
dia antoto dia mpanjotsika no nabavintsika ranabavy Aimilina Rodriguez tany tompo anao ny fitenenana. Aleloia. Tononona amintsika ary havana manara ny fitanana Jesosy Kristy tompo dia ho amintsika tsirairay avany fahasoavana sy ny fiadanana. Iny Jesosy tsika rehetra dia iny Jesosy pastera sy ny ankonany. Aleloia. Amen. Dia mbola araka io vavaka tsika ametraka n'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra. Deo Andriamanitra rainay eo, rainay tsara indrindra, rainay ny alàna Jesosy Kristy tompotianay. Dia raha nihaja amin'ny voninahitra dia sandratra ho anao irery ihany. Misy ohatranao izay Jehova Andriamanitra rainao eo, mbola notahinao indray izay Jehova, mbola namindrarina ho fondray, mbola novonjenao ao izay nandritra ny tontolo andronay iny. Dia tena hoe isaoranay ianao lehibe, nitondranao ny fiainanay, nitantananao, nandaminanao anay, ny fiainanay rehetra, na dia ny asa mandraranay io ary, dia isaoranay ianao tolotsaina fa mifanahy masina izay nomenao anay. Mankasitraka anao ary ndreto izay tena hoe vala ravo indray Jehova Andriamanitra, mbola atojo amin'ity ora ity izay ahafahanay indray miombam-bavaka eto anatrianao. Eto ary izay Jesosy mivory eto anatrianao ary ny teninao mihitsy efa milaza manao hoe naiza na aiza ny ingonandroana telo amin'ny anarako dia eo afoany aho matoka fa efa mihoatra androa matelo izay reto ka dia eto izany ianao Jesosy manatrika anay eto dia mankasitraka anao sahady. Dia ankehitriny aran'i Jesosy malala ifonanay aminao raha nisy zavatra nataonay ka nampalailonao tsy fanaraka tamin'ny sitraponao nandritra ny tontolo andronay iny, na fihetsika izany na dia fijerinay eny na dia nataonay hoe nieritrereto ny saina io araka tsy fanaraka amin'ny sitraponao dia ifonana aminao izany Jesosy malala. Dia ovy amin'ny rahasoanao hafakely ka sasy madio afa-pahotana ankehitriny dia apetraka finao ampelantananao fitaovana entana manatotoso izao fandaharana izao dia jereo manokana any Foibe any tena hoe rakofin-drahasoanao sarobidy da iloko ny connexion mba tsy ho tapatapaka eny fa ny fitaovana rehetra na dia amin'ny telefona nisam-batan'olona entana manaraka izao fandaharana izao dia tena hoe hakinina aminao apetraka ampelantananao rakofin-drahasoanao sarobidy. Dia rehetra izay Jesosy magnetaeta ny teninao ka ako mba tsy diso anjara avy amin'izany teninao izany nisam-batan'olona izay toy ny eto ka tsy tahaka ny idirana eto ny voana eto fa azo hery avy amin'ny alalan'ny teninao. Dia mitenena aminay araka ny fombanao Jehova Andriamanitra iray eo fa vonikainao anao izay mpanomponao dia mankasitraka anao sahady ny amin'izay rehetra efa atolotra ho anay amin'ity anio ity. Dia voninahitra asandratra ho anao irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Mahafinaritra ery mihaino an'izany vavaka izany tany tompo ranabavy Aimilina Rodriguez ohatry ny zavatra diniko fanoiko isan'andro teo dia miarabanareo rehetrarehetra fa ohatry tonga dia nandeha tany amin'ny vavaka nefa efa mahazatra hoe raha latojo niditra voalohany dia tahiny tompo manaraka azy tao razanasoa Sylvie, ranabavy Lina ty zanay teo Madagasikara, Marina Tiana razanasoa Sylvie, Angelina Diamant, Lovlitina, Mami, tahiny tompo Erikaraka, tahiny Jesosy Koda Leoni, Itody Raonso, Andoandry, Mami, Aleluia, Tina Rakoto Arzaka, Yama, Lovlitina, Razana Monika, Zamina Kamaradin Jesosy, fahombiazana fitahina, Antra Clarisse, Kadaka, Nambintso Makrina, Soameva, Beth Sava, Sandola, Marijo, Bartella, Tongaso, Ajaskapatitsy, Rala Alain, Jesosy mihaja, Jesosy mpandresy, tahiny tompo i fanomezana Juliana, Jonatana, Rala Alain, Kodanela, fanomezana Juliana, Mampionina, Tojo, Amen zany, Niana Maheno Soa,
Erika Anatra, Felana Rakoto, Tongasoa, Andoandry, mamy be le vavaka nentin'ny ranabavitsika teo a, mitomboza dia mitombo fa sa mahafinaritra be mihitsy, mandrotsirotsy be mihitsy le feoany. Alleloia. Soameva, i Sandola, Kadaka, Yama, efa narabaiko teo daholo zany, Zamina, dia izy koa zay. Alleloia, saika diniko le rabana rehetrarehetra. Na iny tompontsika menakavy dia faly mahita anareo eto dia maharitatra amin'ny farany. Androantsika aloha aheno hiritsika ary ny antirytsika vohitra amin'ny ten'Andriamanitra dia mampatsiahy antsika fa amin'ny zomatsika dia hiditra amin'ny isan'le fifaninanana eto. Alleloia. Le karazana ohatry hoe question pour un champion kelitsika eto amin'ny fandarana eto dia mahafa mitena anareo sady zao dia efa mamaky baiboly sy fiovana kely ny lalàna ny lalao amin'io amin'ny fitsipika. Satria raha voela loatra vao mamaly nareo dia lasa tsy le fahaizanareo baiboly no miasa, dia lasa le tsy inona moa izy ty, lasa le nitanjona amin'izy masy mba hamakitsika baiboly sy ny ahaizantsika baiboly fa tsy dia tena hoe hijerentsika valiny eny amin'ny internet. Satria vao zay dia samy afaka manao an'izay daholo. Ka mampahery anareo mamaky baiboly mitombo indray ny lokantsika azo zaraina ankoatra le fanampisehoako iny dia reto zao mbola misy ambivavy. Jerenareo kitapo kely, poketra kely misy safidianina ny lokony misy tahony kely ampaherezana anareo mba zao misy couleur zany zay tianareo na inona izy ty, grenat sy fotsy na marron sy mavo misy tadiny na beige sy mainty. Alleluia. Ankoatra le poketra le somary le bebe savy t-shirt ny tianareo, t-shirt kiradio ao inao dia izy t-shirt marika hafa omenantsika eto rehefa ny clé USB mbola ao ihany ho an'izay. Misafidy zany nareo zay telo mahazo voalohany amin'ny zoma dia misafidy nareo zao no tiako. Alleluia. Marina le teniko teo alao ataontsika misy fitsipika kely io mety tsy ataontsika no tamin'le toetra le teo lasa tonga dia miazakazaka any amin'ny Google daholo tsika dia lasa tsy mazoto mamaky baiboly indray tsika. Nefa ny tanjona nanaovantsika ny kilalao io dia nitombonareo fahalalana tenin'Andriamanitra. Eo ihany le hoe mahay manao loka, hoe mahazo loka, fa nareo tena mahay baiboly, tsika mahay baiboly ny tena zava-dehibe. Fa omenanareo amin'io zoma io ny fitsipika vaovao fa tsy zao dia omenanareo ka dia mamaky baiboly. Ny tena marina koa zavatra resahantsika eto daholo ihany, raha piano eto ianao dia efa somary efa enkenonao daholo ihany ny zavatra antany eto fa tsisy antany zavatra mbola tsy nianonona tsy eny mihitsy masy teto. Zay filazan-draharaha iny. Iny Jesosy tsika rehetrarehetra mety amin'ny Erika le marron izy. Ty mety amin'ny Erika le ngeda sa le grenat, le ohatran'ny grenat sa marron ty sy beige, ohatran'ny beige sa le mavo sy marron. Zay misy tadiny kely, laza zany nareo. Raha lehilahy zany mahazo an'ity dia tsy mety, fa raha vehivavy kosa dia misafidy nareo poketra iny. Aza ty fa mbola misy koa le porte-monnaie kely porte-monnaie kely ohatran'ny gris bleu kely zay ny lokantsika amin'ny zoma. Zay telo voalohany mahamarina ny 5 ny soameva hony t-shirt ny anazy. Alleluia. Eny ary zay no elary fa dia samy mianatra lesona tsara amin'ny herinandro ty dia amin'ny zoma ao aorianan'ny fandarana misy sandrata zay atao mampiona ka melohan'ny anovoantsika ny fandarana anatin'ny fandarana vavaka fiambianao zao nanaovantsika zay kilalao zay. Fanontaniana 5 ihany ange ny varianareo fa tsy be dehibe dia zay mahamarina zay tsisy diso no mahazo kilalao. Na iny tompatsika rehetrarehetra mahereza natiditsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra raha tsika amin'ny ranavavitsika Erika. Na iny tompatsika.
Halleluja. Tsy nitady valiny tamintsika Jesosy fa nataony tamin'ny mpitiavany izany. Halleluja. Entoroteny mombamomba an'izany ihany tsika androany a. Mampanzotsika ny anabavintsika Erika. Izy nitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany. Dia raha misy mbola tsy voaravako a, nefa toetry ny efa narehetra ihany teo a. Izy mbola tsy narabeko teo a. Miariniaina, Marie Charline, Angelina Diamant, evitako koa i ranabavy Lalanirina, Fontaine Lalanirina, tainy Jesosy daholo. Zay zany mbola tsy voaravako teo a. Tainy Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Daholo tsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra. Eto ranabavitsika Erika dia aoriana ny ten'Andriamanitra etiny a, dia miverina etany a, mitondra ny famelapelarana. Dia tainy Topary a, mihaino finaritra tsika rehetra. Tainy Topary ranabavy Erika, anao ny fitenenana. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiambenana ny tenako amin'ity ality a. Tainy Jesosy pastera mianakavy dia tainy Jesosy tsika tsirairay avy. Raisiko fahasoavana lehibe ho andray rehefa namalala ny izarako ny tenin'Andriamanitra hoe tsika hifampahery indray amin'ity an'ity.
Izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 2:30 ka hatramin'ny 2. Salamo 2:30 ka hatramin'ny 2. Raha efa hitantsika ny teny dia ara-vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ambony dia mivaky toy izao hoe ny amin'ny famelan-keloka nataony Davida masikila. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Izany teny fozandray rehefa na malala no entiko amintsika amin'ity an'ity. Iresaka momba ny famelan-keloka tsika androany. Teto Davida rehefa na malala dia nanambara fa tena hoe zava-dehibe ny famelan-keloka. Manina moa Davida no nilaza fa zava-dehibe ny famelan-keloka. Ny olona voavela eloka dia feno fahasambarana, manana fiadana-po, feno fifaliana ary indrindra manana fifandraisana amin'Andriamanitra. I Davida rehefa namalala dia natsapa an'izany satria fantatritsika tsara ny tantara ny Davida rehefa nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy, rehefa tafalatsaka tao anatin'ny fahotana izy tamin'ny nakany any Batseba vadiny Oria, ary nandry tamin'ny Batseba izy dia nanananaka tamin'ny Batseba mihitsy izy, dia tsy vitan'izay fa mbola novonoiny koa Oria vadiny Batseba mba akany vady any Batseba. Dia tena fahotana lehibe teo anatrehan'Andriamanitra izany ary natezitra an'Andriamanitra tamin'ny Davida. Dia rehefa tena tsapan'i Davida rehefa namalala fa tena nanota izy teo anatrehan'Andriamanitra dia ny voalohany nataony rehefa namalala dia nanatona an'Andriamanitra izy aloha. Tena nifona sy mibebaka teo anatrehan'Andriamanitra izy rehefa namalala ary niaiky ny fahotany. Tsy mba hoe raha nanota izy dia tsy mba hoe niery na niafina ny tavan'Andriamanitra na niala tamin'Andriamanitra, fa vao fantany hoe nanota izy rehefa namalala dia ny voalohany nataony dia nibebaka, ny fadianina mihitsy ary izy, ny fona nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra rehefa namalala, satria tsapany fa nisy faharavana teo amin'ny fiainany. Rehefa nanota izy nisy fahampitena teo amin'ny fiainany, tena hoe tonga ka hatramin'ny fahafatesana mihitsy ny arany zany fahotana nataony izany, satria maty ny zaza avy eo noho ny fahotany rehefa namalala. Dia antika tena hoe natsapy Davida fa tena tafasaraka tamin'Andriamanitra. Natsapy Davida fa tena nanao ratsy tsy mety teo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny anerin'i Davida rehefa namalala dia ny fona sy ny bebaka nangataka famelan-keloka, satria tena tsapany loatra fa rehefa nanota izy dia tsy nahita fahasambarana, tsy nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ka izany indrindra no mahatonga azy nanoratra n'ity salamo ity rehefa namalala ny teny hoe sambatra ozy izy ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Tena zava-dehibe rehefa namalala izany hoe voasarona fahotany izany hoe ianao taloha mety nanota be ianao nefa nosaroman'Andriamanitra ny eloko ianao, mety hoe namon'olona ianao, mety nangalatra ianao, mety nijangajanga ianao, mety nisotro toaka be ianao, mety nifoanao daholo ny zava-mahadomelina rehetra, mety
nanompo sapy ianao nefa mety mahabe fahotana mety efa nataonao nefa indray mpimaso ny anaroman'Andriamanitra ny fahotanao iny. Indray mpimaso Andriamanitra mamela heloka anao, manadio ny fahotanao. Isika rehefa namalala rehefa tena miaika ny fahotantsika dia ao ataon'Andriamanitra amintsika izany. Isika olombelona rehefa namalala, isika tsy mahay mamela heloka isika. Ohatra hoe raha zaho zao ohatra mety hoe nangalatra ny vadiny namako na hoe namono olona dia iny olona iny mety tsy hamela heloka iny, mety tena hoe akahala anay iny, tena malifaty anay iny ary tsy tia anahy mandrakizay iny olona iny. Fa teto rehefa namalala Andriamanitra dia tsy mba tahaka ny olombelona, fa isika rehefa manantona an'Andriamanitra rehefa namalala ka tena miaika ny fahotantsika, tena hoe mifona mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra dia tena hoe raisin'Andriamanitra iny fifonantsika iny. Tena araka ny tenin'ny Davida eto amin'ny 2 hoe sambatra ozy izy ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Tena fahasambarana rehefa namalala, izany hoe ianao tsy voaisa ny helokao na dia inona no nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, ka rehefa indro ianao manantona azy dia ohatrany tsy misy ny fahotanao iny, adonon'Andriamanitra iny fahotanao iny, ny zavatra nataonao iny, iny helokao iny voavelan'Andriamanitra. Tena hoe mamindra fo Andriamanitra rehefa namalala, tena tiantsika izy. Ary tena naneho fitiavana ny Davida izy satria na dia efa ratsy teo anatrehan'Andriamanitra ary ny zavatra nataon'i Davida dia mbola namela heloka azy Andriamanitra. Mandao koa tsika rehefa namalala tena hoe anao tahaka ny Davida, hitady ny fomba rehetra mba amelan'Andriamanitra ny fahotantsika, amelan'Andriamanitra ny helokontsika. Fa raha ohatra ny rehefa namalala Davida ka tsy mifona sy mibebaka amin'Andriamanitra, mety mbola tena hoe mety fampitena nahazo azy, mety mbola mihoatra ny fampitena nahazo azy, fa izy rehefa namalala na nanantona an'Andriamanitra. Ary tena hoe tsapany Davida loatra fa zany voavela heloka izany dia tena hoe manana fahasambarana, feno fahasambarana, feno fiadanam-po rehefa namalala. Zavatra sarobidy rehefa namalala izany famelan-keloka izany. Ka andao koa tsika tena hianatra tahaka ny Davida hoe raha misy fahotana tsy mety nataontsika dia andaontsika hanantona an'Andriamanitra, andaontsika hitady an'Andriamanitra, andaontsika hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy hoe hiala amin'Andriamanitra tsika rehefa manotana, herin'ny tavan'Andriamanitra tsika na hoe andositra an'Andriamanitra. Anao tahaka ny Jodasy, aza manao tahaka ny Jodasy rehefa namalala, fa Jodasy rehefa nanota, rehefa namaritra an' Jesosy tamin'ny fariseo izy tamin'ny sekely 30 dia tsy mba hainy rehefa namalala ny fona sy ny bebaka nanantona an' Jesosy tsy mba hainy rehefa namalala ny nangataka famindrapoa, fa ny any nataon'i Jodasy rehefa namalala dia namoy fo izy lasa izy nihery ny tavan'Andriamanitra, lasa izy niala tamin'Andriamanitra dia ny afarany rehefa namalala. Fantatritsika tsara fa namono teny i Jodasy, nanantona ny tenany izy no ny fahotany dia izany koa tsika rehefa namalala, rehefa manototsika dia lasa mato azy, lasa misy fahafatesana ny anatintsika any, lasa tsy manana tsontsika fifandraisana amin'Andriamanitra, tsisy tsony ny fahasambarana ny anatintsika any, tsy mahatsapa tsontsika fiadanana rehefa namalala. Fa izany fiadanana sy fahasambarana izany rehefa namalala dia tsy voavidy vola izany,
tsy azo amin'ny voninahitra izany a, tsy dia ety amin'izao tontolo izao ity izany a, tsy azo amin'ny fahafinareta amin'izany a, fa izany fahasambarana izany dia ao anatintsika ao. Rehefa mitoetra ao anatintsika Jesosy, rehefa mitoetra ao anatintsika ny fanahy masina dia sambatra ho azy tsika, mahatsapa fahasambarana, miadana ho azy ny any anatintsika any no mitondra fiadanana eo amin'ny fiainantsika ry havana malala. Tena hoe feno fifandraisana amin'Andriamanitra tsika, satria tsy mitoetra ao anatintsika Andriamanitra rehefa tena hoe mbola voafaritry ny fahotantsika, ka izay mahatonga antsika tsy mahatsapa fahasambarana raha mbola manoto tsika. Raha mbola voafaritry ny hoditsika dia tsy ahita an'izany fahasambarana izany mihitsy. Any amin'ny boky Matio any a, manambara mihitsy a, Matio 5:5-9 manao hoe sambatra ozy izy izay madio am-po fa izy ny ahitan'Andriamanitra. Io fotsika io ry havana rehefa madio, rehefa tsy misy fahotana intsony ao anatin'ny fotsika io dia mahitan'Andriamanitra ho azy tsika. Tena hoe ny fiainantsika feno fifandraisana amin'Andriamanitra, feno fanatrehan'Andriamanitra ry havana malala rehefa tena madio ny fotsika, rehefa tena tsy feno loto intsony ao anatintsika ao ry havana malala, rehefa tsy miaroaro fahotana intsony ny fiainantsika dia manana fahadiovam-po ho azy tsika, manana filaminan-tsaina ho azy tsika, manana fiadanam-po ho azy tsika. Ka izany ry havana malala mahazava-dehibe ny fahamelan-keloka. Tena sarobidy eo amin'ny fiainantsika ny fahamelan-keloka. Raha tsy mamela heloka antsika Andriamanitra dia tsy ahita fitsaharana tsika, tsy ahita fahasambarana. Ary izay mahatonga ny Davida mihitsy manambara hoe sambatra hozy izy ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Tena tsara loatra izany ry havana malala. Isan'andro ankatao izany famindrapon'Andriamanitra izany, isan'andro ankatao izany famelan-keloka izany, isan'andro manatona an'Andriamanitra ianao raha nanota. Tena apetrao anatrehan'Andriamanitra ny fahotanao, tena manekenao ny fahotana vitanao, fa hitanao anefa tena ataon'Andriamanitra aminao izany fiadanam-po izany, men'Andriamanitra aminao izany fiadanam-po izany, men'Andriamanitra aminao izany fahasambarana izany. Ary anao hiteny tahaka ny Davida ianao raha tena miaika amin'izany fahotanao izany. Dia tiako ambara eto ry havana malala dia hoe manatona an'Andriamanitra ary diovy ny fonao, mangatandra an' Jesosy ianao, anadio anao foana ary mangatany famelan-keloka ao anatrehan'Andriamanitra, fa zavatra sarobidy ny famelan-keloka. Fa tsika olombelona ry havana tsy tanteraka. Mety mieritreritra ianao hoe zanga manota intsony, fa mety tsy tamin'ireo hoe mety tsy namono olona intsony ianao, na mety hoe nangalatra, fa mety hoe misy fahotana hafa mety ataonao izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia reny angatao fifonana ao anatrehan'Andriamanitra reny. Aza misalasala mihitsy manantona an'Andriamanitra fa izy amelanao, izy anarina ny fahotanao, izy tsy anisany tsy isainy intsony ny heloka vitanao indra tena miaika ianao sy mifona sy mibebaka eo anatrehany. Dia izany indray rehefa namalala ny fampianarana hoentsika androany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia, amen. Aleluia. Mankasitraka foana mankasitraka indrindra andranam-bavitsika erikatsika tao anatin'izay ten'Andriamanitra mamy sady mahafinaritra ny meno azay. Aleluia. Misaotra indrindra raha mba verikary Andriamanitra manankiray fahasoavana
amary fitianao tombozitra dia mitombo fahasoavana dia mankasitraka amin'izany toriteny mahafinaritra Jesosy amary fitianao. Alleloia. Misaotra antsika rehetra koa mankasitraka azy fa nareo nge mankasitraka an'zareo eny mampafana ny fony reny fa mampahery an'zareo tena mba nahery koa nareo. Alleloia. Dia isaorana azy zany dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana ka natera amin'ny ankonanao. Ny amin'ny famelan-keloka Salamo 1:3 Soramary dia voalohany indrindra aloha nataony Davida izy ity masikila fa tsy masikita. Masikila zany ny dikan'izany ny salamo dia misy karazany maro. Misy ny atao hoe salamo, misy hoe masikila, dia misy ny atao hoe miktamo. Zany masikila zany rehefa manembonembona, rehefa miteniteny amin'ny eritreritra. Ny dikan'izany hoe masikila zany dia vetsovetso amanerinneritra nareo hoe mandefa manina zany mandefa lasalasa amboroa reny dia ahoana zany mandefandefa inspiration reny zany eo ianao dia anatin'ny fisainanao anao. Ny atao hoe miktama indray dia voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe ny miktama indray dia votoadin-kevitra voafantana. Rehefa ilay izy le mitaraindraina be iny vonjeo Andriamanitra ohatrany amin'ny Salamo 112 ka hatramin'ny 180 reny Andriamanitra Davida na ny Koraita na izy le mitaraina be amin'Andriamanitra reny vonjeo Andriamanitra reny zany miktama. Fa ny masikila dia tahaka ny ty anankiray ity izy rery zany no mipetraka eo dia misaintsaina eo izy vetsovetso amaneritreritra. Masikila no nosoratan'i Davida. Hoy ny ten'Andriamanitra sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Alleloia. Tena marina zany. Davida tsy miteny voalohany indrindra aloha Davida nanoratra an'io Davida efa mpanjaka. Alleloia. Efa tamin'ny fotoana nampanjaka azy zany nanoratra an'io Davida. Mahavany fa tsy mba niteny Davida hoe sambatra ny olona rehefa tonga mpanjaka. Ny sambatra ny olona izay tonga mpanjaka ka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary misalotra akanjona mpanjaka dia manome baiko fotsiny sisa dia mipetraka dia mihinana sy misotro. Sambatra ny olona izay lasa mpanjaka. Tsy mba izany ny tenen'i Davida rehefa. Davida koa tsy mamitaka ny tenany ary Davida koa tsy namitaka antsika. Tsy niteny an'izany Davida sambatra ny olona izay lasa mpanjaka. Satria mifantatra Davida fa raha mpanjaka tsy voavela eloka dia tsy hatsapa fahasambarana. Raha mpanjaka tsy voasarona ny fahotany dia tsy mba mpanjaka sambatra. Ary raha mbola mpanjaka isain'Andriamanitra eloka dia mpanjaka atahorana no aviny ary tsy afaky ny anam-piadanana fa misy fitaka ny fanahany. Zava-dehibe ravana zany hoe voavela eloka. Raha misy zavatra tokony hifalitsika eo amin'ny fiainantsika, faly ihany ianao raha ohatra afaka fanadinana. Mifalia raha nahazo afaka fanadinana permis, mifalia raha nisondrotra kilasy, mifalia raha nahazo promotion tany am-piasana, mifalia raha nisondrotra ny karama, mifalia raha nahita asa, mifalia raha nanambady. Fifaliana daholo zany. Fa ny tena ambony indrindra amin'ny fifaliana amin'ity iainantsika eto amin'ity tany ity dia isika voavela eloka. Ny atao hoe voavela eloka dia nanao eloka ianao ary tsy ray tsy roa. Nanao fanarina mihitsy Jesosy raha misy olona nananan'olona anankiray vola be dia ilay nananany vola kely dia samy navotsitra ireo vola ireo. Fahotanangereo fahotanangereo naovan'i Jesosy fanoharan'ireo ary zany mahatonga hoe matetika ny olona avy naditra be ireny rehefa lasa mivavaka dia tsy resin'ny olona efa mivavaka. Tena songonany ireny olona mivavabavaka efa hatramin'izay ireny. Ny antony dia tsotra tena mahatsapa izy hoe zava-dehibe ny natao taminy. Alleloia. Ary ny anisan'ny mahakasika ny fofoana mahita olona hoe
olona naditra be reny lasa mivavaka. Reny zany manintona anahy kokoa ny reny olona le olona efa hatramin'izay nenana izy mivavaka teo. Fa ny fitiavana an'Andriamanitra avy amin'ireo olona roa samihafa hoe ty efa nivavaka foana hatramin'izay. Ty tena naditra be mihitsy fa lasa mpivavaka. Ny vafo mahery ny fitiavany an'Andriamanitra. Satria ny olona mahatsapa mihitsy tena sambatra, tena misaotra Jesosy isan'andro san'andro, na dia tsy misy ninona miseho ary amin'ny fiainany. Tsisy zavatra afaka hiderana an'Andriamanitra amin'ny fiainany. Mety ny fiainany fiainany eo isan'andro ihany. Fa vao nisokatra amin'ny masony ny tsaotsahony dia miteny izy misaotra Jesosy. Inona ilay misaotra Jesosy? Ny famelan-keloka. Afaka isaorana an'Andriamanitra isan'andro san'andro, na dia ny famelan-keloka nomen'Andriamanitra antsika io ary. Fa sambatra ngery avy ny olona voavela heloka. Zany voavela heloka izany dia tahaka ny hoe nisy boky nosoratana. Voarakitra tao anatin'iny boky iny daholo. Voarakitra tao anatin'iny boky iny daholo. Ny ratsy nataonao. Dia ny tena olana amin'iny iny boky iny, ary rehefa aorianao ho vakiana, ho verenana vakiana iny. Dia manomboka teninao sisa vakiana. Raha isosika hoe misy kamera naka ny fiainantsika hatramintsika mbola keraka mandraky tiany androany. Dia misy kamera mandinika ny fiainantsika. Dia io kamera io any daholo io film rehetrarehetra ny fiainanao io. Dia raha iso izany hoe ao aorianao averina iny film iny. Dia averina jerena hatramin'ny vola. Dia fantatrao mihitsy hoe eto dia efa manomboka manao ohatr'izao ianao fa eo ilay ho ratsy. Tadidinao nge ilay zavatra nataonao. Tadidy. Efa nitantariko anareo zay taloha maditra. Dia misy eo amin'ny 5 na 9 eo zay mpiaraka tamin'izany. Dia zay rehefa mandeha mivoaka amin'ny alina. Ka zay sy namako tamin'izany samy manana caméra reny, caméscope izy tamin'izany. Mbola tsisy téléphone tamin'izany fa manana caméscope. Zaho moa taloha tamin'izany mbola mpianatra dia nividy caméra reny, nividy caméscope reny dia manao miasasa kely rehefa sabotsy tamin'izany. Mandeha manao maka filme andreo mariage n'olona na batisa na ohatr'izany dia caméraman zany ny tena taloha. Dia rehefa voaka amin'ny alina dia mitondra n'iny fitaovana iny. Dia alaina sary daholo ny ditra rehetrarehetra eo. Misy fotoana ny namako maka caméra anay manao course automobile zay tamin'izany. Mahampiorikoditra rehefa izany zavatra nataonay taloha izany. Hitanareo amin'n'alakely eo amin'io le entren'ireo arcade rehetrarehetra eo. Dia zay tsy mandeha mafy be any amin'ilay lalana automobile fa mandeha mafy be aty amin'ilay lalana ato anatiny. Misy tobile amin'izany dia ao anatin'izy zany mandeha mafy be. Dia mampiona an'ilay arcade anankiroa ireo misy arabe fa tena misaoty mihitsy ny tomobile anay mandeha. Ny namako izay alainy anatika film any miainga mihitsy ny vodin'ny tomobile ny namako. Neka mivadika eo amin'iny zavatra iny, amin'iny andanao. Miorikoditra anao mijery an'izy hoe vitantsika ve zao satria anaty fahamamona tamin'izany. Dia rehefa mamo amin'izany tena ratsy tsy misy ohatr'izany. Misy fotoana mamy tampona dia alainy zareo caméra Andriamanitra. Angamba efa 30 minitra ilay film. Zahako miteny ratsy tsy akijanona eo. Manaonao foana. Dia any zany ilay kasety tamin'izany, kasety VHS kely reny dia manana kasety VHS kely maromaro mihitsy zay tamin'izany misy ny ditra tamin'izany. Zaho efa mivavaka izao zaho miresaka amin'ilay namako. Dia fakahita eto amin'ny Facebook eto izay namako izy any Madagasikara. Dia hozy izy mahatsanana lahibe. Ahoana rato? Tena ilay film antsika taloha iny ve rangaha hozy izy tena potika ilay izy dia simba dia very. Tena misaotra Jesosy. Izy nalahelo fa za tena faly. Manina mahafaly anahy? Raha tia iny misy adefa amin'izao. Tsy homenatra ve hoe ianao io? Dia mba tahaka izany ny fahotantsika.
zany hoe sambatra ny olona zay voavely ny eloko rehetrarehetra zay natao akombona dia rovitiny ny taratasy iny. Tatalo rehefa atao anatin'ny trosana dia manao taratasy aman'olona dia izao ny taratasy ataona amin'olona tamin'izany anarana izao Rakoto Salama dia manaiky marina fa hananan'ity olona ity vola takizao sy takizao. Ny fanarahana dia mely fotoana hatramin'izao andaovina ny vola io, fa raha tsy vola io kosa ry vola io dia manana lala izy atakatra ny raharahana zavatra ohatr'izany arakarak'izay condition. Raha tsy voalohako io vola io dia lasa ny tomobiliko, raha tsy voalohako io vola io dia lasa ny motoako sy ny sisa sy ny sisa. Tahaka ny ahoana moa ry havana ny eritreretinao fifaliako tamin'izany ohatra hoe vita tanteraka ny vola amin'ilay olona dia avoaky ny taratasy iny. Ny taratasy efa taloloha tany efa 4 volana tany amin'ny tany iny ataony tsara pirina ahafahana mitory an'ala sanatria. Fa rehefa tonga ny fotoana ohatra nanan'ilay olona 50 millions dia aloha ny 10 dia aloha ny 10 dia aloha ny 10 tonga amin'ilay fandaovana an'ilay 10 farany dia ny zavatra atao avoaka ilay taratasy. Halleluia. Dia rovitiny ny taratasy. Hoe misy klipa mampionina ilay hoe miandran-dranolanitra mba jereo anaty klipa eo ohatriny iny mihitsy mantsy ny tantarako dia iny ilay taratasy rovitiny iny rovitiny adino tsisy tsony dia mba ohatr'izany mba ohatr'izany zany hoe ny fahotanao avela zany hoe ho adinona tsy ho resahana tsony. Mahasambatra ngery ama zany hoe nisy zavatra ny nataonao marina ngery amana ny zavatra nataontsika, marina ngery amana ny fahotana nataontsika ary tady ity fa reny na hoela na hoaingana tsy maintsy mbola virenina resahana reny, tsy maintsy mbola virenina ho resahana amintsika reny hoe orado iny ny tia nataonao teriananina amin'izany fotoana zany tsy misy azonao atao amin'iny ntsony hoe averina kely na tenenina le mpamokatra an'le boky, le mpanokatra an'le boky aza vakiny eo amin'ny page io angamba tena raha tsara tamin'io tena nalakely mamo tamin'io tena ratsy be tapena tokio fa aza vakiny io page io, le page tsy maintsy vakiny. Raha tsy hoe anga voavela ny elokitsika dia fafana le izy dia tsy resahana ntsony. Midiry ianao atao batisa ny fibebahana, batisa ny ranobe, zay no ahafahana mandrovitra sy manadino any fahotana izay nataontsika io. Ary tena sambatra, tena mahatsiaro fahasambalana ianao hoe tsy viasara ny rentsony lasiny tena tsy hanao tsony sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Hainao zany hoe voasarona zany ohatry ny hoe misy zavatra dia saromanao dia rehefa voasarona iny dia maninona tsisy mahita tsony. Zany hoe misy fahotana zany eo. Ireo fahotana ireo sady ampanganao ireo ny hamenatra anao, henatra ho anao. Fa inona atao amin'ireo fahotana ireo vangongo ohatr'izao, iny misy sarom-bolany be manarona l'izy dia sady tsy mivoaka tsony reny ao reny mikombonao tsisy mahita tsony tsisy azo atao anao tsony. Zany tena voasarona. Ndray andro tantaraiky zavatra mampimena tany amin'ny tamin'ny taona 3 sy la tadidiko eto le voasarona tamin'ny taona 3 tany hoany tsy haiko na rarana Bavelina ato ve rana Bavelina artisanat de Madagasikara. Rana Bavelina io mantsy ny olona efa fantatro efa ela indrindra aminareo reto tamin'ny taona 3 tany na 4 tsy tadidiko 1993 reny na 94 tsy tadidiko io rana Bavelina. Dia niara nianatra zay sy rana Bavelina io tamin'izany tany Akady fotsy tany niara nianatra teny anglisy, misy fianarana vao nisokatra English club atao Akady fotsy tao dia misy mpinamana 3 lahy zay tamin'izay
rehefa alohan'ny hiditra a dia misy fotoana tonga aloha ianao dia mememe miresatresaka eo ka misy namana izay banga tsisy nify reto nifiny retarety ohatrany fofofo dia rehefa mey dia me ohatra zao foana dia hoana dia manao mampe dia ohatra zao dia ndray ano amizay tonga valy izy ala davalonareo tonga zay izy any nanao solonify na azo solonify dia kakabe reo zay sainao manko ohatry misy zatra tsy normal ohatrany hoe misy fietsiny isanao izy ohatrany mety ohatra zao iny tonga hoany lavitra ve izy dia tsikitsiky ay zany navita solonify izy dia izy solonify keteka taloha dia mbola saina amin'ny tena izy sahina be manao ana daholo lafo ina fafao tonga dia tsotsoka be satria le nify mbola tsy zatra le tsisy any any tena nampy mety amin'le izy ozy nareo miakatra ao ambo zany dia mbola tsy tonga ny mpampianatra dia rehefa hanomboka hianatra nefa mpitantara zavatra mampime ka izy be resaka be mpitantara dia ampiresahana io ny heviny izy ka zay zany efa nahita anazy hoe zay namako na solonify ka izy ny solonify fotsifotsy be mavavaody ny heviny ngary sirka tonga dia le zavatra latsaka teo ambon'le latabatra tonga dia saromany tamin'ny tanana dia ny olona nijery ohatra izy any nahita izy dia fa misy inona nidiny no vava saromany tao le solonify tsisy nafantatra ny olona hoe inona zavandrany izy koa nidinitra teo mivavany tsy telo izy fa zay sy le namako mijery banobandrany hoe aza mitantara amin'ny olona tsisy nafantatra mihitsy izy hoe isy inona ny tranga ny solonify le mivineviny iny latsaka teo ambon'le table noma dia ny saromany ingana tsisy nahita rehefa tsisy nahita le izy zay sy le lamaka any nafantatra hoe solonify zany mipopoka zany fa ny olona tsisy nahalala ohatr'izay koa nge Andriamanitra misy zavatra tokony homenatra zany izy raha nisy nahita saromany ingana le hoe mijereny daholo ny olona izy any nahita tsisy nahita dia zasy namako vandravandrany aza mitantara amin'ny olona hoe solonifiny ao misy zavatra nataontsika mamenatra antsika enatra ho atsiana io fahotana nataontsika io fa no fitiavan'Andriamanitra ary zany na tonga antavita te sambatra ny olona zay voavelany elona sy voasarona ny fahotana ny fahotantsika io tokony hiapanga sy hamenatra antsika fa inona nataon'Andriamanitra no saroman'Andriamanitra ary misy fahotana be be nataontsika tsisy mahafantatra fa tsy tsika tsy navelan'Andriamanitra hitany olona fa ny saronana dia Andriamanitra sy ny anjely ihany mahafantatra ny hoe tena zao ny zavatra nataontsika mampime zay tantara zay ry havana teteny aminao fa raha teo sambatra ianao mangatafy famindrapo sy famelakeloka avy amin'Andriamanitra fa raha mbola tsy voavela heloka ianao na inona toerana misy ianao na fiainana tahakany ahoana ny iainanao mino fa tsy manana fiainana tsara noho izany Davida mpanjaka izany ianao fa tsy nahatsiaro sambatra Davida mandra-pahatonga ny fotoana namelan'Andriamanitra ny elony raha makitsina amin'ny Salamy 5:5 nitaraina mihitsy Davida mianomy fivavako Andriamanitra ary aza mihery amin'ny fitarainako enoy aho ka valio miriorio ny eritreritro ka mitoloko aho tanao raha mbola tsy voavela heloka tsy mihaino antsika Andriamanitra raha mbola tsy voavela heloka mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra isika dia mbola tsy mihavana amin'Andriamanitra dia miantsoantso ihany tsika fa tsisy mihaino mitradradratra ihany tsika fa tsisy mandre dia tsisy fifandraisana zany mpanjaka tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra zany tsy fanjakana tsy andeha ho aiza zany ary Davida tena resy lahatra fa ny mahasambatra azy dia tokana ihany tsy seza fiandrianana fa izy voavela heloka voasarona ny fahotana ry havana
no saroman'Andriamanitra ny fahotantsika. Nisy tamin'ny adiny Amerikanina sy ny Vietnamiana, nisy adiny Amerikanina tany Vietnam, dia tsy resin'ny Amerikanina nge Vietnamiana, nefa ny firenena tsy dia nakaiza. Fa nahatonga ny Vietnamiana tsy nety resy, matanjatsaina be zareo ary mirehatra be ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Dia tena tsy nanaiky hatramin'ny farany. Fantatrao fa tamin'ny adiny Amerikanina sy ny Vietnamiana, hatramina vehivavy ary efa miady, hatramin'ny fomba fiady ohatra hoe ny vehivavy rehetrarehetra tamin'izany notsondroma aretina, aretina avy amin'ny fananahana. Dia rehefa ny Vietnamiana vehivavy tamin'izany, dia rehefa mandeha makeny amin'ny tombony miaramila Amerikanina, dia miaraka amin'ny Vietnamiana vehivavy ny Amerikanina dia maharary, dia mahalezolezo, dia mora tafiana. Hatramin'izany nampiasain-jareo. Fandray andro nisy toby zareo anaty lavaka reny, dia ao feno miaramila Vietnamiana, dia ny alavany nisy grenady natsipy ny Amerikanina avy any. Latsaka teo ampovoan'le miaramila Vietnamiana efa mampolony. Inona zavatra nitranga? Niazakazaka aingana Vietnamiana anankiray teo dia nisaoty. Dia nisaoty teo ambon'ilay grenady. Ny olona tsisy nafantatra ny izy nahita an'ilay grenady. Raha mipoky iny maty daholo ny 4. Fa ny zavatra natao nanao sorona ny aina izy. Teo dia nandeha izy teo dia natoriany teo dia nisaromany tao ilay grenady, dia izy rery no mipoahany izy teo. Ny olona rehetra tsisy maty. Noho ny fitiavany tanindrazana toy izy hoe aloka za miaramila ray maty, zay miaramila mampolony. Dia nisaromany ihany koa ilay grenady. Tena nitsarovana manokana mihitsy izay miaramila izay. Fa tsika koa manana mihoatra noho izany. Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ramana nahita ny fahotantsika io, dia niazakazaka izy, dia nisaronany. Isaia 5:10 nge vakitsika. Isaia azafady 3:10. Zava-dimy 3:10. Andininy 7. Isaia 53:5. Ndeo tozika mihitsy 4:5. Isaia 3:10 andininy 7:5. Nitondra narentsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoritsika. Kandro isika kosa nanao azo no onikapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahoditsoantsika sy ny torotoroana noho ny herontsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana ho namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no ahasitranana antsika. Halleloia. Manao ilay tenin'Andriamanitra, ny fampijaliana. Misy dimy kely dia ndikany dimy hoe famaizana. Nefa nahita zaza tsy maditra nefa ny fahaizana. Hoe dia fahaizana fotsiny zanako nefa tsy nanao nininy, nanao zavatra tsara. Hoe tonga avany zany zanako mba tonga avany ianao dia mba nidiovy ny trano dia nandrahoiny ny sakafo mba nanampy izay anao izy. Tonga avany dia fefy to dia fahaizanao. Fa nitan'izany hoe ray aman-dreny adala angamba izany. Jehovah Andriamanitra nefa ray tsy adala, fa tena nanafay zaza tsy naditra. Ny tena hoe fampijaliana, famaizana, nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy. Mbola lehibe lavitra no nataon'ilay miaramila Vietnamiana teo nataon'i Jesosy tamintsika. Mba haninona? Mba hahatonga antsika ninona? Mba hahatonga antsika ho sambatra. Tsy herana olona tokony ho sambatra. Ianao aza mba miteny olona zany, indrindra hoe olona tsy mivavaka, olona hitanao zao mihitsy hoe olona ino dia izy ty? Olona manao pakta amin'ny Satana,
dia lazainao fa sambatry ny olona iny. Inona ny mahasambatra an'iny? Manana tômôbilina be deaibe, manana trano be deaibe, toy izay hoe sambatra. Ianao ny sambatra, ianao ny sambatra voavela eloka. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Tonga zany ilay fahotanao rehetrarehetra eo dia saroman'i Jesosy, ny saromany teo ambony hazo fijaliana. Dia io ianao mirihary mandeha tsy azo ampangaina intsony. Ngany dia vola afaka miampanganao intsony. Jesosy efa niakatra teo ambony hazo fijaliana solontsika. Na dia te hampangatsika aza ny devoly, Jesosy efa teo. Ary tsika natao hoe sambatra. Tsika natao hoe sambatra. Misy prince zay, prince any Arabia Saoudite. Dia mitarena be izy tsy sambatra, tsy mety sambatra mihitsy aho izy. Tena tsy mety sambatra aho izy. Dia mpanao gazety manao fanontaniana, tena sambatra tokoa ve izy io? Satria izy zany manana itao hoe tômôbila le volamena reny. Dia ny karoserian'ilay tômôbila volamena. Manjelanjelatra be. Ananany daholo Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari, Lotus ananany. Izy ny olona sady mipotra daholo ilay arena dia mipotra ny tarena hoe sambatra tokoa ve io olona io? Za to hoe tena maly, tsy sambatra io ka. Tsy sambatra io. Ny olona sambatra dia ny olona voavelany amin'ny ary tsy adala. Izany atao hoe Bartimeo Jambo. Izany hoe boka folo lahy zany raha niantso an'i Jesosy, tsy mba niantso an'i Jesosy hamela hampahiratra amin'ny masony, fa niantso an'i Jesosy mba hamela ny fahotany. Ry havana, na ianao io tsisy kianina ary, tsisy amboarina aloha ny aminao. Tsy lavitra anao ny fahasambarana. Afaka tonga dia mivadika olona sambatra ianao, matsiaro fahasambarana, matory ianao, tena matory ianao hoe tena sambatra. Ifo ianao raha pitso mandeha eny an-dalana eny, miandrandra ny lanitra tena sambatra. Fa maninona ny sambatra? Voavelany eloko. Nge mazava dehibe antsika vita batisa io avana mahatonga antsika latsatra amin'ny maso mihitsy ny vita batisa. Eo ny olona iray vao azo lazana hoe sambatra. Voavelany elony dia voasarona ny fahotany. Hoy tena androany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka. Tsy saina eloka izany tsy ampatsivona intsony hoe mbola misy ilay ohatra izao. Fantatareko anareo azy eto aloha nanao katekomène. Dia fantatareko anareo foana reto tantara reto fa misy mbola tsy maheno mantsy. Dia mba manao an'ilay hoe fisitahana, misy hoe mandeha misitaka 3 andro. Dia ilay izay rehetra atao katekomène zany. Dia mandeha milasy. Dia ny zoma any dia natory ny alina dia napitso dia manao kilalao dia mianatra ten'Andriamanitra, manao atelier kely dia sy ny sisa. Dia lahady maraindray fo dia nandeha niakatra teo amin'ilay toeran-tany malalaka. Izay efa naheno dia aza mitantara fa manjary misy olona mbola tsy naheno dia tsisy tsirony. Dia izy amin'izay ilay ramatoa, ilay mpitarika. Izao izy ireo misy taratasy. Dia ireo misy stylo. Dia izao izy samy mandray taratasy dia samy mandray stylo. Dia soraty eo daholo izay fahotana nataonareo. Ampijery daholo. Ahoana ity? Izay izy samy mandray taratasy dia mandray stylo. Raha tsy ampy ilay taratasy fa be loatra fahotana dia mampiasa taratasy fandroa fa tsy maninona. Dia inona amin'izay? Amin'ny eritreritra manana taratasy stylo dia ho lazainy daholo ny fahotana. Mba hamalina raha isy hamoaka an'izany eto afa-baraka eto. Dia tantareko hoe za efa mivoaka rongony. Dia tantareko hoe za efa nanao an'izao. Za efa nangala-bola. Za efa nandaka mpampianatra. Efa nangalatra goûté tany am-pianarana dia nitsoaka dia niakatra ny ray aman-dreny. Dia nanompa ramose mpampianatra famokarana izay tany Nanisana. Marina raha noratra an'izany izy. Jery na koa ny olona eo daholo. Tamin'ny miala ho ala. Dia tsy maintsy hanoratra ianao. Dia ny azo ao ny soratako, anisan'ny soratako hoe nandaka rindrina. Fa tiako ho fatany bebeako. Nangalatra joueur ny namako tamin'izany. Dia nafeniko ilay joueur natao ohatran'ny ohatratra dia nariko tanteraka dia samy tsy nisy tompony izay joueur kely ilay carreau ireny. Tantara aloha.
ny sasany za zany dia nandeha nangalam-pihinana dia natao notratra dia tsy niteny mihitsy hoe za ny sasany akoa anisan'ny teneniko tao nangorona kasety kasety tamin'izany mampiasa kasety ireny dia nenoko ilay kasety dia sady vao naveriko ny nanany dia niorona izy dia napirako teo dia nisy niozonozona mihitsy tsy za ho any nanao an'io tamin'izany vao mahay le manao enregistrement amin'ny radio kasety dia kasety original Johnny Hallyday an'olona tamin'izany nasiko feo hafa javy lalala raikitra ny ankety tena niozonozona tamin'izay nanokafana baiboly misy tanao avianareo izy nanao ty kasety ty tsy mbo izay avy daholo ary eto amin'ny baiboly eto miozona daholo hoe zara nanao an'ity dia hokapohan'Andriamanitra dia enony enatra dia mba anteny koa za zany raha nanao an'ity dia hokapohan'Andriamanitra nefa za zao mihitsy ny nanao an'ilay kasety dia reny nosoratana daholo nanimba kasetin'olona dia niozonozona eny ary izay vita daholo eo vita zao ary reny taratasy ny soratanareo rehefa misy lavaka nataoko eo ampovoany io izy dia zao avorom-borony reny taratasy reny dia alefaso ao fa hodorantsika amin'ny anaran'i Jesosy daholo dia ho voavela daholo zeloka nalefa anareo ny soratanareo tao efa voavoropotra zany le taratasy anatsao amin'ny lavaka ao daholo nalatsaka tonga zay le taratasy na voromborona vita an'izay zay dia naka taratasy naka afokasika izy zao hodorako amin'ny anaran'i Jesosy reto rakizy se voasoratra rehetra tao hasamanana voavela daholo ny elokara tao teny sao dia afaka manampy taratasy ao izy ka zay voasoratra any lengeza be tsy sosoratana tao hoe fokarongony ny teny ratsy nanao an'izao nangalatra Joël zany inona moa dia zany dia mety tsy hatonga anahany an-danitra fa le tena ngeza zany tsy nosoratana satria ny verina efa hoe ny hotany rado zany tena ny fokarongony tena nysotrotaoko moay efa keo vakina pabe maso le izy tsisy na le olona tsy nahita rehefa dorana na laelo iny hitany taratasy sy nidorona eloka kely fotsiny sisa ahoana tompo inona mba azo atao tompo fa le kelengely lasy reny loza dia tsy nahatsiary fahasambarana tena natao voadona mihitsy ny saina tamin'izany hoe tena tahak'izay raha ngano nalefa daholo soratana na lisy le olona efa tena taratasy firy ny soratana teo daholo raha ngataka aninona ary nitsosoratana nangala-bola nangala-pinana reny ny voadi reny zany ny voadotra tany dia tsy nahatsiary fahasambarana mbola isainy Jehova ny eloka rehetrarehetra akoatrany sainy Jehova vao 12 taona dia efa nandainga tamin'ny mamanay hoe andeha atorany amin'ny zokinay 12 taona nivoaka réveillon voalohany mamonjy réveillon seka matin'olona teo Soarano teo fa niady tamin'izany hoe 12 taona seka nitsatohan'olona reny viana masikity reny zay tamin'izany satria namanay zany nandeha daladala teo dia tangoronan'ny olona dia lazain'ny olona fampangalatra dorodarodaroan'ny olona teo tena saiko maty tangelainga ndray aman-dreny hoe tsy mahalala ninninona zay ohatrany hoe matolery any amin'ny havana ohatr' izao nefa zay 12 taona ditra ke zany ary havana ny fahotantsika sarotra ary tsy hanana fahasambarana raha mbola isain'i Jehova ary hoy ny tena hoe tsy misy fitaka ny fanahany io koa tena ratsy hoy ny tena hoe sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehova iloko ary tsy misy fitaka ny fanahany fa ny tena problema mantsy misy fitaka ny fanahany olona ary voafitaka ny olona tsy nandalo tary amin'ny Isaya fa 3:10 la hoe ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana namelezana azy ary nidiakapoka taminy nanasitranana atsika le fihavanana iny tena zava-dehibe ny fampijaliana an Jesosy zany tsy nampijalijalina fotsiny tamin'izao tsy nampijalijalina fotsiny tamin'izao Jesosy fa nampijaliana Jesosy mba azahoantsika zavatra ngeza be tsy voavidy raha tsy tamin'ny fampijaliana an Jesosy dia ny fihavanantsika amin'Andriamanitra ravana be dia be ny olona misy
misy fitaka ny fanahy. Mieritreritra ny olona fa vita fihavanana amin'Andriamanitra. Be dia be ny olona maika. Araka ny temo tamin'ny hoe tsy mba takan'ny Bartimeo jamba sy ireo boka folo lahy hoe Jesosy eo, Jesosy zanaky Davida ao, mamindrafo amiko. Dia gaga ny olona. Nareo koa angataka dia famindram-po fa tsy mba hoe mba hireritra amin'ny masonareo. Fendoam-pahasambarana ny voavela eloka. Rambana malala. Misy olona mieritreritra fa vita fihavanana amin'Andriamanitra. Dia inona ataony? Tonga izy ohatra dia manao asan'Andriamanitra. Tonga izy ohatra dia tonga dia fa tsy nandalo fibebahana, tsy nandalo fihavanana tamin'Andriamanitra, fa tonga dia manao asan'Andriamanitra hoy Jesosy. Misy olona teny an'izany. Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao fa zahay hozy izy. Matito 7. Andiny faharoa hoy Jesosy. Tsy izay andiny faha 1 Matito 7 andiny faha 1. Tsy izay rehetra amiko manao tompokotompoko ny ditrany lanitra, fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny lanitra. Maro ny anao amiko amin'izany andro zany hoe tompokotompoko. Tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao fa zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa zahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina fa tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay. Inona tonga ny tsy nafantatra an'ireo olona ireo? Tsy mbola nihavana tamin'ny akory. Tsy vita fihavanana tamin'ny akory. Ry havana. Tsy ny mandeha manao asan'Andriamanitra ny zava-dehibe voalohany, fa ny lohalaharana dia ny famelan-keloka. Ny lohalaharana dia ny famelan-keloka. Aza maika mandeha manao groupe de louange, aza maika mandeha mitoro feny, aza maika mandeha manao tafika masina, fa sao varina ianao manao asan'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mahita an'iny kory. Mahavariana fa asan'Andriamanitra nataon'ilay tololeto fa Jesosy ny teny hoe tsy fantatronareo e. Satria maninona? Tsy mbola nihavana taminy, tsy mbola nandray. Famelan-keloka misy fitaka ny fanahy. Any hoe ao ambadik'ilay izy olombelona iny, ambadik'ilay ohatry ny akoso-bolamena amin'ny ara-panahy iny, misy fitaka. Nieritreretina fa nefa kay. Nanantena fa nefa kay. Ry havana. Sady ampahirianao androany manao hoe anaontsika tena hibebaka. Anaontsika hiala amin'ny ratsy fanao. Fa ny tombony atsika raha ohatra tsika voavela heloka dia na manao asan'Andriamanitra, na mandeha fotsiny amin'izao, na matory, na mifo, na aiza ilay mahatsapa fahasambarana. Enjana be zany hoe mpanjaka ianao mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, seza volamena, fa tsy misy fahasambarana eo aminao. Tsy sambatra, tsy mahatsiaro sambatra ianao. Ary tena teneniko anao fa tsy hatsapa fifaliana, tsy hafaly ianao io toerana misy anao io, satria ianao tsy sambatra. Fa ny olona sambatra dia tokana ihany, ny olona voavela heloka. Mety misy olona eto mbola tsy nahatsapa mihitsy izy hoe voavela ny heloko. Isika eto amin'ny fandarana ramoka izao, manareo izay mbola tsy malala, dia mampianatra baiboly, tsy mitoa tena ohatry izany fa mampianatra baiboly. Inona tanjon'ilay fianarana baiboly? Mba hahatonga ny olona ho lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra, mba hahatonga an'ilay olona ho tapa-kevitra hiditra amin'ny rano ny batisa, dia ny batisan'ny fibebahana. Ny batisan'ny fibebahana no ahafahan'Andriamanitra mamela heloka antsika. Halleloia. Batisan'ny fibebahana rery ihany no lalana ahafahan'Andriamanitra mamela ny heloka antsika. Raha misy aminareo efa manomboka hafany ity ny andro, efa manomboka hafany ity ny andro. Tena amin'izao andro farany akaiky fiavian'i Jesosy izao, manao antso avo aminareo izay andaontsika hanao batisa. Andaontsika atao batisa. Atao batisa tsika dia hitanao izany fahasambarana manompo an'Andriamanitra. Fahasambarana miaina. Hiandry an'i Jesosy ianao amin'ny fahasambarana fa tsy amin'ny tahotra. Nge vaovao lehibe nge ho avy Jesosy izany e. Fa afaka vaovao ratsy izany ho an'ny olona tsy mbola vita fibebahana, fa vaovao tsara izany ho an'ny olona efa vita fibebahana. Ary sambatra ianao anaty fanenjehana, sambatra ianao anaty fahoriam-be, sambatra ianao eny am-pitsenana ny mpampakatra. Halleloia.
ka mirosoa amin'ny ranony batisa raha mbola misy eto olona mbola tsy niditra tamin'izany fa azo famelan-keloka ianao azo famelan-keloka dia atsapa sambatra misy fotoana mety manompo an'Andriamanitra fa tsy mahatsiaro fahasambarana dia jereo mety mbola tsy vita fihavanana ianao zay jereo mety mbola tsy vita fihavanana ianao zay fa za teteny aminao hoe mila vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao te hamela ny heloka ao Andriamanitra ary te hanarona ny fahotanao izy ary tsy te hanisy-tsony ny heloka ao izy ary tsy tiany raha izy fitaka ny fanahinao fa tena ny fanindrin'Andriamanitra ianao ho sambatra mila vavorainao ny hafatra ho tahiny tompo ary tsika mianakavy misokatra ho anao zany invitation anao ty toriteny ty androany andaotsika hiditra amin'ny fibebahana azahoantsika mahita fahasambarana ny fanompoan'Andriamanitra samy tahiny tompo tao antsika mianakavy halleluia amen Par Google. Alléluia. Sotranao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity. Misaotrany amin'ny toriteny, misaotrany amin'ny fotoana, misaotrany amin'ny reto mpanomponao zay tonga teto reto androany. Jesosy malalo mangataka aminao amin'ity an'ity hoe mba mangataka fahasambarana ho anay tsirairay avy reto Andriamanitra. Fa raha mbola isainao heloka izay Jehovah tsy hahita fahasambarana zay. Davida mpanomponao dia resy lahatra fa ny famelan-keloka no afaka hanananay fiadanana sy fahasambarana mba maniry an'izany koa izay Jehovah. Tsy misy anjely zay raha tonga eto fa samy nanao zavatra tsy mety teo anatrehanao.
tsisy namany marina na dia nyray taminay azy Andriamanitra. Efa dia mba samy maniry ny anana an'izany fahasambarana izany. Mba samy andefa masikila ihany koa zay mba hivetsovetso Andriamanitra fa tena sambatra zay Jehova raha izay reto ny voavela eloka. Mangataka aminao Jehova Andriamanitra amin'ity androany ity. Mamelany elokay. Aza misy isainao tsony ny elokay fa mibebaka eto anatrehanao zay ankehitriny Jehova Andriamanitra fa maro ny zavatra ratsy nataonay. Maro ny tsy nety nataonay. Mety misy olona tena mbola tena ao anatin'izany fahotana zany mihitsy. Jehova, irao ny fanainao masina ampibebaka an'izany olona izany. Irosony zany olona zany, andresy lahatra ny fanainao masina irosony zany olona zany amin'ny batisan'ny fibebahan'Andriamanitra. Mba atsapany, asfahany matsapa zany manompo anao miaina eto amin'ity tany ity nefa matsapa fahasambarana, matsapa tena sambatra satria voavelany elony voasarona ny fahotana. Ary ho sambatra satria tsy sainao eloka izay. Ary tsy mba misy fitaka ny fanahiny. Tsy ho voafitaka ary tsy ho mpamitaka. Fa raha hoe ho avy ny fotoana ialana eto Jehova Andriamanitra dia tena hoe hiara-njaka amin'i Jesosy Kristy tokoa izay araka ny voalaza. Fa izay maharesy dia ala hipetraka aminy eo amin'ny seza fiandrianana. Anapaka amin'ny jentilisa Jehova tsy ho voafitaka izay. Avelao ny elokay. Tario zay, tario lalana. Mamelany elokay Jehova. Mamindra fo aminay tsirairay avy reto. Sotra Jehova Andriamanitra. Fa geo ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona. Matsapanay an'izany hoe tsy mety nataonay zany. Ampatsivo aminay raha misy zavatra mbola tokony hibebahanay Andriamanitra. Mba tonga ny ho vita fihavanana aminao a. Samy mangataka izy, samy mangataka ny fanahy masina ny tokantrano any olo-tsaina azy. Fa mampatsahivy ny fanahy masina anao ny zavatra mety mbola tokony hibebahanao. Mba tonga no ho feno ny fahasambaranao a manompo an'Andriamanitra ianao rehetra. Samy mangataka hoe fanahy masinao. Sokafo ny saiko, ampatsahivo aho, inona ny zavatra mbola tsy voavela teo amin'ny fiainako mba mahatonga tsy mbola mety hanam-pahasambarana amin'ny fanomponanao. Misy olona eto mbola tena tsy manam-pahasambarana mihitsy. Dia tsy mahatonga anao manam-pahasambarana dia ianao mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Izay ihany. Ilay fijalian'i Jesosy tsy nitondra fihavanana tamin'Andriamanitra teo aminao. Angatao androany. Omeo vidiny, asio vidiny rahan'i Jesosy izay nalatsaka ao anao. Asio vidiny fahafatesan'i Jesosy nijaly tamin'ny fahotantsika io ravana manalo. Dia dao amin'izao sisa izao tsy hanota hitsontsika. Dao tsy hanota hitsony. Sotra Jesosy. Dia rahalaza sotra ho anao. Voninahitra ho anao hatramin'izay teo mandrakizay. Betsaka mety tsy voalazako teto Andriamanitra. Fa za kosa mangataka ho an'ny tsirairay avy izay tonga na fohy fotoana teto androany. Mihoatra lavitra noho izay nieritreretiny Jehova Andriamanitra atovy amin'izy ireo a. Meo valim-potia ireo olona rehetrarehetra ny ary-toro ireo Jehova Andriamanitra. Meo famelan-keloko ireo, meo fahasambaran'Andriamanitra. Meo famelan-keloko izay tsirairay avy reto. Jehova Andriamanitra. Te hanana fahasambaranao aminao. Te hanana fahasambaranao aminao. Sotra Andriamanitra. Halleluia. Dia vory sy Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tamin'izay voatory teto androany Jehova. Fa izay teny nitoriana teto dia hamoa avy zato eny any am-pon'ny tsirairay avy. Ho anao ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Dao mpandrotsika ny navavitsika Rozimina hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo raha navavy Rozimina anao ny fitenenana. Taintsika rehetra tain'ny pasitera vavakarisika ho an'ny firenena. Tompo Jehova Andriamanitra Raina Malalo, sotranao izay fa menao teny indray na dia tsy nafeno tsy naheno hatramin'ny voalohany aza ny fandaharana dia ifonako eto anatrehanao izany. Mifona Jehova Raina Malalo satria mety nataoko taman-javatra ny teninao matoa mbola tsy tonga teo hatramin'ny voalohan'ny vavaka fiambelana.
dia ankehitriny nataonao tonga indray anao ny vavaka koa ifonako eto anatrehanao hoe amin'ny rehetra izay mety tsy araka ny sitraponao natao koa mbola mangataka ihany koa ho an'ny tsirairay avy izay nanatrika teto mba amela azy amin'izay rehetra mety tsy araka ny sitraponao ihany koa ny firenena rehetra ihany koa Jehovah Ray Malalo mba tsinjovy manokana koa izy ireny mba tsiaro anao ary alala ibebaka anolo tena ho anao ary ifona amin'izay rehetra tsy mety nataony. Ny firenena malagasy Jehovah Ray Malalo tsinjovy manokana satria avy any no nipiranay tsirairay avy reto dia tsy adinonay ny fiavianay ny havanay ny namanay rehetra any dia inonay Jehovah Ray Malalo fa hitsinjo azy ianao Jesosy hitarika ireo olona izay mbola lavitra anao alala hiditra ao anatin'ny fefinao mba tsy hivoana izy ireo ho tahaky ny ondry mpiandry eo am-bavahadinao. Misaotra anao Jesosy makasitraka anao amin'ny fahatsarana rehetra izay nataonao sy fanoloran-tena nataonao anay fa nony avy aminao no mbola ahafahanay miaina sy manao ny fiainanay rehetra amin'ny resaka fitadiavana sy ny asa rehetra izay ataonay ny farim-piainanay rehetra dia ankinay aminao Jesosy satria tsy mendrika tokoa izay hoy fa ianao no mpanavitra anay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpitaridalana anay dia manana tokonay izay fa amelanay tokoa ianao Jesosy ary hitondra anay amin'ny eo anatrehan'i Jehovah Ray Malalo. Misaotra makasitraka Jehovah Ray Malalo, makasitraka Jesosy makasitraka ny famindram-ponao dera voninahitra ny anaranao masina. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavatsika Rose Vinantsika nitorantsika tanatin'izany vavaka matsiro vavaka ho an'ny firenena izany. Andriamanitra manakira-pahasoavana ny amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto tapitra ny fandarantsika tapitra fa antsika manana ny Aki Radio mandeha andro aman'alina Aki Radio point radio 12345.com mafanomena ninjapeo Aki Radio point radio 12345.com mandeha andro aman'alina izy io misy toroteny isaky ny adiny telo rehefa aveo amin'ny ray maraina dia efa misy toroteny eninao eo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina raha fito amin'ny folo maraina verinao zao fandaranao zao mbola tsy naheno tsara anao na tsy naheno hatramin'ny voalohany na mbola te hiverina eno amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva ihany koa misy toroteny dia raha nilan'ny hira mahafinaritra be raha pilazany tsara tahiny Jesosy tsika rehetra raha pitson-dretsika raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha olanina Jesosy ka tahiny tompo verenana soamantsara zao tsika dia raha pitson-dretsika tonga eto miaraka amin'ny toroteny manaraka indray amin'ny mpandray anjara manaraka tahiny Jesosy mahereza daholo Jesosy amaly fitiantsika amen.